voalohany Andriamatoa filoham-pirenena Hajaina Andry Nirina Rajoelina noho ny loza mita tao amin'ny tanànan'i Tomasy ny sy vahoaka ao aminy manoloana ny tetikasa fanitarany seranantsambon'ny Tomasy ny fikambanana adopty sy ny sesesy syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sampy n'Antananarivo dia mangataka aminao filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina hisintona ny fanomezan-dalana na permis environnemental an'io tetikasa io ary hijery akaiky ny zava-misy marina ka hijery ny sosokevitra nataon'ny gouvernemanta japonais tamin'ny taratasy nomen'ny fanjakana malagasy ny 7 septembre 2015 mitondra ny laharana AMP ambassady /MGD /12/15 ho an'ny adopty sy ny sesesy ny fanamboarana seranan'Antsambo vaovao eny amin'ny Bentivondro sy Port Sec eny Tsarakofafa ihany no miantoko tombotsoa ho an'ny firenena malagasy satria kely kokoa ny vola olany mandritry ny fanamboarana azo antoko tanteraka fa ho lasa port d'éclatement aty amin'ny ranomasimbe indiana i Madagasikara no sady tsy manimba tontolo iainana raha mitaha amin'ny asa tanterahina ankehitriny. Tsy mila manao dragage na manala fasika matetiky, tsy mila manimba tranon'olona, tsy mila manala fasika feno poizina sady manamboatra toerana ametrahana azy ireo, tsy mila manao barrage anepi animba ny endriky ny moron-dranomasina ao Toamasina, tsy manimba ny kalitao ny ranomasina, tsy mila manimba ny tontolo iainana an-dranomasina manototra resify corallien izay miantoka ny foto-tsakafo ny azan-dranomasina sady tanimbary ny mpanjono. Mananteny izahay fa ny filoham-pirenena vaovao Andry Nirina Rajoelina dia tsy anaiky ametraka trosa 638 millions de dollars amin'ny taranaka faramandimby mandritry ny 70 taona amina tetikasa tsy misy ilana azy ary ny port'ny Tomasiny ho resy ny port hafa ato amin'ny ranomasimbe indiana. Izahay dia manambara itony rentany rendanitra fa ny antota taratasy manapirofo ny lafiny ratsy amin'io tetikasa io dia eto ampelantananay avokoa ary avy amin'ny spaty ihany no nazahoanay izany nefa ny lafiny tsara ihany no lazain'izy ireo amin'ny vahoaka. Zay tompokolahy sy tompokovavy ny taratasy alefanay amin'ny filoham-pirenena mba ho reny ny vahoaka malagasy nareo manaparitaka an'izany ka dia isorana sahady anareo rehetrarehetra makasitraka tompoko.